fanahy masina no ampiteny mpanompon'Andriamanitra hifanesi eto. Aoka ny fanahy masina no hiaraka hidera. Aoka ny teny ny esprit d'adoration ao anatin'ireo mpidera rehetra Jesosy. Ary ny anjelinao marobe hiaraka hidera aminay amin'ny alalan'ireo hira sy vavaka. Apetraka aminao Jesosy ny lafin'ny teknika rehetra. Raha an Jesosy andrakotra. Apetraka aminao ireo olona mikirakira ny teknika rehetra raha kofy amin'ny rahanao Jesosy. Apetraka aminao Jesosy ireo zazakely rehetra. Azo anjara izy ireo Jesosy na mbola badabada azy. Jesosy tia zaza loatra ianao. Apetraka aminao izany. Apetraka aminao fahamasina zao toerana zao. Na anay Jesosy andray ny teny. À la disposition anao fonay tsirairay avy. Hijana ary ambaravarana ary amin'ny anaran'i Jesosy ireo zavatra rehetra mety mbola mitazona anay ka tsy fantoka amin'izao fotoana izao. Apetraka aminao Jesosy Kristy. Ny fotoana rehetra Jesosy. Ireo rehetra izay mbola hiazakazaka teto anao voninahitra mandrakizay. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Dis à celui qui est à côté de toi, quelle joie d'être dans sa présence aujourd'hui. Dis-lui fort, quelle joie d'être dans sa présence aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui est content aujourd'hui? Qui est content aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur encore une fois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. De joie et d'allégresse. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Et je t'invite juste à élever tes mains, à élever ta voix. Et juste loue le Seigneur de tout ton cœur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Loue le Seigneur de... Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite.
tu es pour nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Alléluia. Qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Si tu es avec nous, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Vous savez, la louange n'est pas conditionnée par les circonstances. Peu importe les circonstances, la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La seule condition, c'est de respirer. Amen. Dis à celui qui est... vérifie un peu, est-ce qu'il respire, celui qui est à côté de toi? Est-ce qu'il respire? Personne n'est mort. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. C'est parti. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Oui, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant et quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Tous ensemble, car tant que je vivrai, tout en on saute. Oh mon âme, béni, béni. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Les murets s'écroulent aujourd'hui, alléluia. Ma louange est un cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai tout en tous ensemble. Oh mon âme, béni, béni. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni, béni. Élevons nos mains, tapons les mains. Ton autorité, ta sainteté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Baisse, on baisse, on baisse. 1, 2, 3, 4. Béni, béni. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, Lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Vous répondez que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Oui, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Yeah. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Oui, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom. Loue son nom. Amen. Amen. On est né pour louer Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui cherche encore son appel, tu es appelé à louer Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qui cherche encore un sens à sa vie, le sens de ta vie, c'est de louer Dieu. Amen. Alléluia. C'est ta raison de vivre. C'est ta raison de vivre. C'est de louer et d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Le reste lui appartient. Amen. C'est de l'adorer. Que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, la parole de Dieu dit, fais comme si c'était pour le Seigneur. Et ça, c'est une adoration. Et ça, c'est une adoration. Amen. 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 Que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur. Élevez vos voix. Tous ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent le son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette puissance. Pense sur nous, ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. D'une même voix, peuple de Dieu, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom au-dessus de tous les noms. Oh, Jésus, que ton nom résonne. Que les murs tremblent maintenant. Que les murs tremblent. Le son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette puissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent. Les murs tremblent le son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette louange. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu. Oui, nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent le son
chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. que les murs Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous. ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le nom de Jésus? Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de toute domination. Les chaînes sont brisées en son nom, alléluia. Les murs tremblent en son nom. Les murailles s'écroulent en son nom. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions ton nom cet après-midi, Seigneur. Prends ta place en ce lieu. Prends ta place dans nos cœurs. Prends toute la place. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de toutes choses. Tu es le Dieu souverain. Alléluia. Nous te laissons toute la place. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons tous ensemble, captivés, nous sommes captivés. Captivés, alléluia, par l'éclat de ta beauté. Alléluia. Nos chants s'élèvent pour te rendre gloire. Et un nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, oui, Jésus, Jésus, mais À toi, ô Dieu, oh mon Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia, alléluia. Ton nom est digne de louange, ton nom est digne de gloire. Ton nom est digne de notre adoration. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia, alléluia.
Quel que soit le nom de nos problèmes, quel que soit le nom de nos maladies, ton nom est au-dessus de tout ça. Alléluia. Ton nom est au-dessus de la dépression. Ton nom est au-dessus des problèmes. Ton nom est au-dessus de la maladie. Ton nom est au-dessus de l'anxiété. Ton nom est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Consolateur, Fils bien-aimé, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, divin rocher, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, et toi Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur vivant. Oh, soupire après le Seigneur. Soupire, soupire, soupire. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, tu es l'alpha, alléluia, tu es l'oméga, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, Sauveur vivant, maître souverain. Maître souverain. Soupire, soupire, soupire. Soupire encore après le Seigneur. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Envers ton Dieu.
Adore ton Dieu de tout ton cœur. Adore ton Dieu en esprit et en vérité. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. 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 T'adorons aujourd'hui, Seigneur. T'adorons aujourd'hui, Seigneur. Ta présence inonde ce lieu. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Viens nous désaltérer, oh, oh. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Oh, tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent, Présent parmi nous. je t'adore, en esprit, en vérité. Je t'adore. Tu es là, Tu es là, agissant parmi nous. oui je t'adore, Je t'adore. oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Je t'adore. oui je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Tu es là, transformant les vies, transformant. nos vies. Je t'adore. Oh, oh, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les... ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que élève encore ta voix, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
traces un chemin, tu ferais un chemin. Tu traces un chemin au père des mille. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Tu es roi, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es bon, c'est ce que tu es fidèle, c'est ce que tu es Seigneur, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu es sauveur, tu es majestueux. Alléluia, c'est ce que tu es glorifié, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu as tous ensemble d'une même voix, même si je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Dis-le avec foi, avec conviction. Je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Élève encore ta voix, même si je ne le vois pas. Tu es là, même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh, même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Jésus. Oui, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Mon être entier t'adore. Alléluia. Mon être entier t'adore. Mon être entier t'adore. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne.
agiras. Même si je ne le vois pas, tu agiras. Ta puissance est manifeste en ce lieu. Ta présence est palpable en ce lieu. Touche les cœurs maintenant. Touche les cœurs maintenant. Les vies brisées sont restaurées. Les vies brisées sont restaurées. Ton peuple est rafraîchi maintenant. Ton peuple est rafraîchi maintenant. Saint-Esprit, inonde ce lieu. Inonde ce lieu. Oh, oh, oh. Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Sache que Dieu nous demande juste de lui faire confiance. Il est impossible de lui être agréable sans la foi, il a dit. On ne sait pas comment il va agir. On ne sait pas par quel moyen il va agir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va agir. Des fois, on dit qu'il va frayer un chemin, il va tracer un chemin. C'est comme si les mers vont se séparer. Mais même si la mer ne se divise pas en deux, Jésus est capable de marcher sur l'eau. On ne sait pas par quel moyen il va agir. Mais la mer qui ne se sépare pas en deux n'arrête pas la puissance de Dieu. Donc même si le chemin n'est pas frayé, même si le chemin n'est pas tracé, tu vas marcher sur l'eau. Quelles que soient les tempêtes de ta vie, quelles que soient les tempêtes de ta vie, celui qui calme les tempêtes est là aujourd'hui. Alléluia. Jésus prend toute la place maintenant. Prends toute la place. Que ton nom seul soit glorifié cet après-midi. Que ton nom seul soit glorifié cet après-midi. Que nulle chair ne se glorifie aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, oh. Alléluia, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Alléluia. Tu es au contrôle. Nous avons ton repos aujourd'hui. Nous avons ton repos. Rien ne nous ébranle. Rien ne nous ébranle. Alléluia. 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 Oh. Hey. Oh. Et même si les tempêtes ne se calment pas encore, ton Dieu arrive à dormir dans les tempêtes. Il est celui qui nous donne le repos en toutes circonstances. Il est celui qui nous donne la paix en toutes circonstances.
Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Que nos vies te glorifient, Jésus. Que nos vies te glorifient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Alléluia. Amen. Mbola omen'Andriamanitra zao fahasoavana zao. Rehefa mipetraka tetsy dia reko Jesosy niteny hoe mampiteny mpanompo koa zao izy tamin'ny pasteur teo aloha teo. Mizara zavatra zao izy mizara zavatra ho anareo efa miteny fa hanokatra lalana na ny ranomasina aza ny sokatra rehefa Jesosy miasa fa ny olana hozy izy tsy ampy fitiavantsika n'Andriamanitra. Inona ny zavatra tena hitadiavantsika an' Jesosy? Inona ny zavatra tena ilantsika an' Jesosy? Afaka manao lalana Andriamanitra fa tsy mety mahita an'izany tsika, tsy mety mino an'izany tsika raha vao mbola tsy misokatra ny fotsika ho an'Andriamanitra. Ataovy tena tianao Jesosy, ataovy tena mitazona laharana ngeza be eo am-ponao Jesosy, fa rehefa tena tianao Jesosy dia marina amintsika ireny teny ireny. Niteny tamin'ny mpanompo teo izy ny Tompo. Nizara zavatra teo fa ho an'izay tia. An'izay tia izay mbola tsy hita Jesosy manana zavatra omenantsika foana fa zao sokafo ny fotsika. Sokafo ny fotsika handray an'izany zavatra omenantsika izany. Amen. Androany dia misy fizarana fohy melohan'ny mpanompon'Andriamanitra hiakatra dia zao hoe lanja ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Lanja ny fitiavantsika n'Andriamanitra, lanja ny habe ny fitiavanao anatinao, tsy ny zavatra fafinao na ny zavatra jerenao, fa ny fomba fijerinao ny hafa, tsy ho eo amin'ny fitsarana, fa manetry tena mampangina ny ao anaty hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny atao hoe olona manam-pitiavana dia olona mijery ny hafa amin'ny fahalemem-panahy, fa tsy amin'ny fitsarana amin'ny zavatra ratsy ataony. Betsaka tsika kristianina indraindray milaza isika fa tia an' Jesosy nefa rehefa mijery olona anankiray tsika dia ilay toetra ratsy ny nijerevantsika anazy, nefa mason'Andriamanitra tsy ohatr'izany ny fijerevany azy, fa ny masony mijery antsika amin'ny fitiavana izy. Amin'ny Jaona toko 7:9-10 zao ny ten'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay mino azy anana amin'ny fiainana mandrakizay. Jereo nge izany fomba fijerin'Andriamanitra tsy niteny izy hoe tiako ry zareo atsy satria tsy haiko fa ozy izy ny tena fitiavana dia izao na mbola tsy teraka ary zasy ianao dia efa tonga izy amin'ny fitiavana antsika satria fata fa hosolafaka ianao rehefa avy eo dia ozy izy hoe rehefa miverina amiko izy dia za hamonjy anazy. Amen. Indraindray nefa tsika mijery olona anankiray ohatra dia iny fahalemena efa tamin'ny heritaona iny ange ohatr'izao iny ange ohatr'izao nefa ny Andriamanitra tsika ary mbola tsy teraka dia efa tonga izy nizara an'izany fitiavan'izany antsika, name an'izany famindrampozana antsika. Jesosy te hanova ny fomba fijerisika kristianina izy, hifanaraka amin'ny sitrapony, tiany daholo tsika tsirairay avy fa tsisy tiany mihoatra, tsisy tiany latsaka, fa rehefa tiantsika izy dia tiantsika foana satria izay no namonjeny antsika. Noho izany mila manana n'io fitiavana io tsika ahafahantsika mandroso amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Mila feno fitiavantsika. Tsika manko indraindray ohatra hoe kristiana dia be fitiavana dia indraindray ohatra ny raisitsika kabeany fotsiny hoe be fitiavana be iny tia be iny, fa mbola indray tsy azontsika hoe ohatra ny ahoana moa izany tena fitiavana izany eo amin'ny mason'Andriamanitra, ohatra ny ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra izany olona manana fitiavana izany, izany tena miaina amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raisoana ny Baibolinao amin'ny Koritianina 1, toko 7:10 dia ny 1:1, dia izy ny ten'Andriamanitra hoe na dia miteny amin'ny fiteniny ny olona sy ny anjely aza
kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahana maneno tsikipantsona mikarantsana mody mangina ny olona indraindray miteny malefaka izay ny tianteneny teo miteny amin'ny fitenin'ny anjely mangina tsara malefaka fiteny anefa feno fahakalana ny ao anatiny dia izao hoe tsy tafiditra manana ny fitiavan'i Jesosy izy. Andriamanitra zany rehefa mijery antsika dia tsy mijery le geste ataontsika ivelany iny izy. Le izy kosa tsy dia miteny loatra tena be fitiavana be fa mangingina tsara mihitsy zany ny fomba fijerin'Andriamanitra rehefa mijery olona ty azy izy fa zao jereny tsara ny fony le ao anatiny hoe mangina tsara ve izy manana an'izany atao hoe fitiavana zany ve izy malefaka manana an'izany ao anatiny koa ve izy mitovy ny ao anatiny ve ny ao velany fa raha mbola tsy mitovy ny ao anatiny fa mbola raha fitiavana ny ty velany nefa fahakalana ny ao anatiny dia mbola tsy azo lazaina manana ny fitiavan'Andriamanitra ny olo izany. Andriamanitra nefa miteny hoe tsy afaka handray ireo teny rehetritsika tsy afaka handray izay fanomezana avy any amintsika raha ohatra ka tsy manana ny fitiavany. Amin'ny Korintiana voalohany ihany ny 9:20 toko 2 dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe ary na dia manana faminaniana aza ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina ihany. Jereo tsara ny ten'Andriamanitra hoe mahay mampianatra be maminany be mahafantatra zava-miafina fa zao raha ohatra ozy izy ka tsy manana an'ilay fitiavana dia tsinitsinina ihany. Tsy midika akory zany hoe rehefa mahita olona anankiray ianao mpaminany iny olona iny na miteny zavatra tsy fantatra iny olona iny na olona mahay mampianatra be iny olona iny miteny izy dia mifindra ny tendrombohitra ozy izy ny baiboly kanefa izy tsy manana fitiavana dia zao tsy azo lazaina ho an'i Jesosy ihany izy. Fa ny azo lazaina ho an'i Jesosy sy manana ny fitiavan'i Jesosy dia ireo izay olona manana an'ilay fitiavana. Andaontsika isaina hoe ohatrany ahoana be amin'ny fitiavana ao anatinao. Ohatrany ahoana ny fitiavana ao anatinao rehefa maheno zavatra ianao na rehefa amin'ny ankonanao ohatra. Ohatrany ahoana ny fitiavana ao anatinao. Mila fantaritsika izany zavatra izany fa tsy azo lazaina ho mpianatra Jesosy, tsy azo lazaina ho an'i Jesosy ireo izay mahavita zavatra na dia mahamindra tendrombohitra aza anefa tsy manana an'izany fitiavana izany. Tsy midika akory hoe mahay ny zavatra rehetra dia akasitran'Andriamanitra fa ny fankasitran'Andriamanitra dia mitoetra amin'ny olona manana ny toetrany. Inona izany toetran'Andriamanitra izany? Andriamanitra dia fitiavana. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana. Amin'ny Korintiana toko 7:17 ihany baiboly dia miteny hoe ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotra hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory izany. Misy olona izany mahavita manolotra hodorana ny tenany mameno zavatra ananany rehetrarehetra kanefa tsy amin'ny fitiavana dia tonga tsinitsinina ihany izany. Tsy fanomezana ny mahory an'Andriamanitra fa fo feno fitiavana. Misy afaka manome ny zavatra rehetra nefa tsy manana fitiavana na ny tenany aza omeny nefa tsy manana fitiavan'Andriamanitra dia tonga tsinitsinina ihany izany olona izany. Misy olona nefa tsy manana afa-tsy zavatra tokana nefa fohy noho ny fitiavana tsika dia ny ainy izany nameny izany dia Jesosy. Dia izany ny akasitran'Andriamanitra. Natolo ny ainy satria te hanavitra anao tsy fohy no very ianao. Tsy fantany hoe tsy haiko hoe inona ny zavatra vitanao, inona ny fahotana nataonao, tsy te hijery an'izany izy fa ozy izy hoe omeko fotsiny ny aiko ozy izy mba hanavitra anazy. Dia teny amintsika hoe manandanja eo amin'ny fanompony izany fitiavana izany. Manandanja aza mihetsika manao ninina raha ohatra ka tsisy fitiavana ao anatinao. Fa ny fitiavana ao anatintsika no hijerevan'Andriamanitra antsika rehefa tonga izy. Jesosy Kristy dia nahazo an'izany fankasitrahana izany satria toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ozy izy nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Jereo tsara fa tsy nanana ninina nomeny Jesosy fa ny ainy izay tsy hanana ny anankiroa fa ray ihany iny nomeny antsika. Dia maninona ianao indraindray tsy afaka mandray an'izay satria tsy connecté amin'ilay fitiavana. Indraindray tsika mahafantatra tenin'Andriamanitra be dia be
efa tena mpaminany efa latsaka hatramin'ny ranodelo sy ny ranonina mihitsy mitsodrano anao fa indraindray ilay izy sy tafiditra ao anatinao satria manao ahoana tsisy an'ilay zavatra an'Andriamanitra ao natao tsisy an'ilay fitiavanao fa rehefa mifanena ilay témoin itovizana dia na tsy miteny ary n'izany izy dia tanteraka aminao daholo ny vian'i Jesosy. Indraindray tsika manontany tena hoe Jesosy fa maninona za ohatran'izao fa maninona ny fanoloran-tenako mandroso dia miembotra satria tsy ampy ilay fitiavanao an'Andriamanitra. Dia lasa tsy tafatoetra ilay izy. Indraindray ianao za reraka. Za ohatr'izao za zao mandeha ohatr'izao dia maninona za zao maly mivavaka be. Dia raha pitso indray dia tsy mivavaka tsara indray. Na ianao za reraka ny fanoloran-tenanao. Androany tia be an'i Jesosy dia raha pitso tsy dia tia loatra indray. Satria tsy mitombona tsara ilay fitiavanao an'i Jesosy. Amin'ny Korintiana 2:7-15 toy ny ten'Andriamanitra hoe tsy manao izay tsy mahamendrika ozy izy tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po. Raha mbola olona mora sositra ianao, izay zavatra mitranga rehetrarehetra dia mahasositra anao daholo. Izay zavatra mipetraka rehetrarehetra dia tezitra foana ianao. Matahotra mihitsy ny olona manodidina anao satria sao dia tezitra indray ianao, sao dia aninona indray satria tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Tsy hainao loatra ny diso fa ilay fitiavan'Andriamanitra mihitsy tsy ao anatinao dia lasa tsy afaka mizara n'ilay fitiavana ianao. Ahoana moa ny izarantsika fitiavana? Iza ny tompon'ny fitiavan'Andriamanitra nefa izy ary tsy ao anatinao. Zavatra tokony angatahantsika voalohany amin'Andriamanitra mba hanana izany fitiavan'Andriamanitra izany. Jesosy atovy manana ny fitiavanao afahako mandray izay avy aminao. Maninona ny olona tsy afaka mandray izay avy amin'Andriamanitra mihitsy toriana foana ny teny fitiavana, toriana foana ny teny fa tsy miova mihitsy satria nahoana tsy manana an'ilay fitiavana. Tsy afaka mandray izay avy amin'Andriamanitra izay tsy manana izay an'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 3:12 dia ny 5 dia mazava be ny tenin'i Jesosy hoe tsy manao izay tsy mahamendrika ozy izy, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, izany ny atao eo manana fitiavana. Raha ny zavatra misy be dia be mahasositra. Na ao an-tokantranonao na amin'ny zanakao na amin'ny vadinao na manodidina anao fa izao ny ahafantarana fa manana ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia tsy mahasositra anao izay zavatra misy. Vitanao no manamboatra anao satria hainao hoe tsy mandeha rery ianao fa misy olona manampy anao fa mahatonga ny olona izay na lilatsaka aza dia miakatra be tonga dia misaraka. Tsy afaka mandamina izany mihitsy izy satria tsisy manampy izy. Tsy miaraka amin'ilay fitiavana. Fa rehefa misy manampy izy dia izao mety foana ilay izy. Izany ange ny tenin'Andriamanitra hoe ny adala amin'izao tontolo izao ozy izy. Indraindray antsika efa ataon'ny olona adala misy fotoana ianao indraindray hopain'ny olona dia lazainao fa tafiteniteny foana izy. Satria tsy afaka mandray faratsiana intsony izay manana an'ilay an'i Jesosy. Fa raha mbola ianao mandray faratsiana foana vao mietsika dia tsy maintsy mireagira foana dia tadio tsara dia Andriamanitra ny aloha ireagira fa tsy ianao. Izay ilay zavatra lazay mpanompon'Andriamanitra teo ilay hirany irairantsika teo. Amen. Amin'ny 9 izy hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ny ananantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ry havana dia mifaneketsika hanamboatra an'ilay toetra. Ilay toetra nefa tsy vitantsika miala amin'ilay toetra ratsy fa mila fitiavan'Andriamanitra tsika, mila tonga tia be an'Andriamanitra tsika dia izy manala izay tsy anazy rehetrarehetra ao anatintsika. Eo amin'ny 7 izy mandefitra ny amin'ny zavatra rehetra, mandefitra ny amin'ny zavatra rehetra ozy izy, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo nandefa faminaniana izy. Eto fotsiny tsika indraindray manao hoe amena. Fa vao mivoaka eto tsika dia ahoana izao ny atafita, ahoana ny ivaliany le zavatra ankoatran'izao, satria nahoana ny anton'izany tsy manana an'ilay fitiavan'Andriamanitra andraisana an'ilay teny ianao dia tsy marina aminao ilay izy fa entanetana fotsiny. Hitanao ilay mijery sinema ireny, rehefa mivoaka foana dia ohatrany ianao izany ny Van Damme nefa ianao tsy Van Damme mihitsy. Indraindray ohatr'izany ny fandraisantsika ny tem-paminaniana ao amin'Andriamanitra satria tsisy an'ilay fitiavanao, tsisy an'ilay izy ao dia tsy afaka raisitsika ho famarinana eo amintsika izany. Jereo tsara nefa ny Andriamanitra vao niteny izy tamin'ny voalohany ozy izy ny tany tsisy endrika. Tsisy olona te hipetraka eto izany satria tsisy ijerevana azy ity tany ity fa vao niteny Andriamanitra tonga dia tsisy mazoto hiala eto izany. Iza ny teny hoe sanitsanjoko mihitsy izany izay ho diko any amin'iray. Tsisy olona hiteny izany fa vao misy zavatra kely na botsiny ohatran'iny ary dia vandana manao contrôle izay ny ao anatin'ny sainao voalohany. Vao misy satria tsy te hiala eto.
lasa tany mahafinaritra tsy te hijanonana eto amin'ity tany ity rehefa nisiany tenin'Andriamanitra. Ka nahoana ary amin'ny fiainantsika? Nahoana tsika tsy mety mandray ilay tenin'Andriamanitra mihitsy? Satria tsy ampy. Kivy lava, rera-dava, indraindray tsy mety misokatra mihitsy satria maninona? Tsy afaka misy zavatra mandray. Ararao ny rano fa anaty fera menjery eo ka tsisy tatazanao azy, tsisy rano mijanona izany eo. Ny olana tsy habean'ny rano milatsaka fa ny habean'ny tatazanao azy. Amen. Rehefa misy ny tatazanao ny tenin'Andriamanitra dia mahazo rano ianao, misitraka ianao. Fa ny olana ianao tsy mety mitaty an'ilay fahatsarana mihitsy. Fa raha vao hoe naneno ny sonerita tsy avelany dia tesitra ianao satria matory. Izay zavatra mihetsika rehetrarehetra na tsisy dikana mahasosotra anao daholo, tsy manam-pitiavana. Eo amin'ny 9:9 dia ozy izy, ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Raha ny faminaniana dia levina, na ny fiteny tsy fantatra dia mitsahatra daholo. Fa ny fahalalana, na ny fahalalana koa dia ho foana, fa sombitsombiny ny fahalalantsika. Ary sombitsombiny ny faminaniantsika, fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombitsombiny intsony. Zareo tsara, na manana faminaniana raha ozy izy, na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ka tsy manana fitiavana dia jereo tsara fa tsisy dikany daholo. Dia sarika ny saintsika androany hoe be dia be izay nampiadi-tsaina anao izay. Fa ny olana aza variana mijery an'izay zavatra lasa sy zavatra mandeha intsony, fa sainy tsara hoe za ve miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Atao anatiko ve fitiavan'Andriamanitra? Fa manina ianao tsy tafavoaka mihitsy ana fianarana satria tsisy manampy anao e. Mandeha rery ianao. Fa manina ianao milaza fa malahelo foana, manina tsy mety foana. Zavatra rehetra tsisy mety daholo satria tsisy manampy ianao. Fa rehefa eo ny fitiavan'Andriamanitra, afaka mahazaka anao hatraizatraiza. Eritrereto Jesosy rery nizara ny fitiavana, nanana ny fitiavana, namonjy antsika rehetrarehetra. Izy tena nyrery. Ka te hiteny hoe raha ianao ve dia ny fiainanao ve tsy ho voakarakarana? Ianao ve tsy ho arian'ny trompetra raha maneno trompetra? Raha manana ny fitiavana. Ndao tsika androany isaina hoe Jesosy firy taona nanompoako anao. Andeha hianatra mba tena ametraka an'izany. Zavatra rehetrarehetra zao ange hijanona eto daholo rehefa tonga Jesosy. Io zavatra mampiakatrakatra anao io zavatra ampiadianao olona tsy mijanona io ane mijanona daholo e. Fa inona no mitoetra mandrakizay dia ny fitiavanao izy ny tenin'Andriamanitra. Tsaraiko vavolombelona kely anao dia hijanona nisy fotoana nandalo an'izany hoe lalan'izany hoe aliko ny fahafatesana izany. Io vavanao io tsy miteny intsony. Tsy mahatsiaro an'izany hoe inona sakafo tianao indrindra, hena ritra. Tsy mieritreritra an'izany intsony io. Tsy hainao olona matanjaka be tsy maninona izao marary tapika, tsy hainao maninona to dia coincé tapika, tsy afaka miteny ny vavanao. Fa inona ny zavatra mitranga? Tsisy fiadanana. Mijery ianao ny fiaranao an-tokotany izay mahasarotiny ianao, na niakatra ao izay ianao tsy tafiditra. Inona izany no mahatonga anao ratsiratsy-saina kely? Reny zavatra ireny anie tsisy dikany daholo e. Fa izao rehefa nandeha fotoana dia petraka teo dia mijery fotsiny, masoko sisa mahita. Mijery amin'ny vady aman-janako mivezivezy eo. Sasany manokatra ny armoara mahita an'ilay akanjo izay eritreretinao fa hoe ty kosa aloha. Ry kosa aloha. Tsisy afaka, tsy afaka mikitika akory ary ianao. Midina ny trano andeha hijery anao contrôle ary ianao tsy vitanao bango volonao. Lokomena to dia mijanona. Tsy manana tanana ampiakarina an'izany ianao fa reraka. Teo ny natsapako hoe tsintsinina ny zavatra rehetra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany maninona ozy izy? Maharitra mandrakizay. Ka dia hiteny aminao hoe dia mbola omen'Andriamanitra fahatanjahana. Dia izao andao hijoro tsara. Amean'izay zavatra tadiavin'Andriamanitra. Izany vola izany tsy hainao daholo. Miantsona ankizy ahoana hono ny anaovana an'ity? Vavanao ary tsy miteniko ina ny anaovana n'inona. Rehefa nandalo izany fotoana izany dia nangataka tamin'i Jesosy tsy mety nahazo pe mihitsy. Dia gaga hoe fa maninona ary tsy mety mitsahatra mihitsy. Tsisy fitsarana mihitsy atao anatiko. Amin'ny alina te hitsangana fa tsy afaka mitsangana. Tsisy fitsarana na kely ary tsisy. Hay vidiana lafo ty fitsarana ity. Ty torimaso anananao ty vidinao lafo. Dia mivavaka tamin'Andriamanitra Jesosy. Fa ahoana mihitsy e. Dia teo aloha mbola ny tena tsange tena tianao. Za zao tsy miafiafy izany rehefa manao ny asanao. Za nge Jesosy tena anao e. Za zao efa nanolo tena tany anana dia misy fotoana miverina foana rehefa averina ilay fanoloran-tena.
fa manina tsy manana pe mihitsy tena maly Andriamanitra hoe tanao izy ny ananan'ny olona fedanana ozy izy rehefa manafitiavana ny olona tonga mesazy efa any ambony ianao nge ozy izy tsy manam-pitiavana ianao rehefa mandinika masonao dia mahita ianao hoe zara olona be fitiavana be tiako fa rehefa dinianao amin'ny azy zay da ny zavatra rehetra rehefa mba miresaka aminao Andriamanitra tonga dia manaiky venao rehefa mandalo reny zavatra miseho reny mandevitra venao inona daholo le fitiavana vakitsika teo ianao ve le tsy tohinina mihitsy tsy manana ianao ozy izy tsisy dia izay ozy ny navoanao satria tsy izy fitiavana mihitsy ianao ny fitiavana heverinao fa hoe mame antiana mizara antiana mitsikitsiky amin'ry aingo mpitiavana ny fiantsoanan'ireny fa ny atao hoe fitiavana ianao mandevitra ny amin'ny tsirariny noho ny amin'ny fieritreretanao anana za kosa very Jesosy nataony an'izao tonga dia vavaka hors sujet zany fa mivavaka ianon'Andriamanitra malahelo fanahy inona ny zavatra mi Jesosy fa ahoana Jesosy ny tsy manam-pitiavana sange tena tia za zao tsarina pirafy ny vadiko io dia ahoana ihany na dia izay fotsiny ara ve tsy sy hidirany rehefa tsy manam-pitiavana ianao tsy azo amboarina na fitiavana ianao tsy misokatra manaratsy olona io vavanao io rehefa manam-pitiavana ianao tsisy nizanizakalainao zany aleo ny olona kahalanao fa ianao tsy mahazo manao an'izany amen adininao daholo le fitiavan-tena kely reny fininany betsaka fa nenitsy ataovy kely fa na kely na betsaka ny ianao rehefa tonga ny fotoana tsy afaka mandray an'ireny akory ianao dia inona no atao tsisy misy fotoana ianao indraindray za tsy handeha ozy mivadiko rehefa tesitra aminy dia andeotsika andeha hivavaka ozy izy fa toa mbola tsy miomana ihany ianao za tsy handeha fa manino tsy handeha fotsiny ahy tsy haiko hoe hitanareo le izy jereo le afetsehany devoly izay sy izy no tsy mifanaraka fa Andriamanitra ny tonga dia ataoko hoe za tsy handeha tsy izy anie no vangiko aty tsy izy no andanako am-piangonana fa Jesosy amen jereo tsara fa rehefa tonga amin'izay le fotoana ray tena hitadiavantsika an'Andriamanitra dia be dia be ny diso fanantenana ozy izy ny ten'Andriamanitra satria nahoana tsy nanome le zavatra ny tediavin'Andriamanitra izy ny teny fa tiako izay tia aho ozy izy izay tia azy ny tiany amen dia hiteny amintsika hoe fotoana izao rehefa ianao tonga amin'izany hoe aliko ny fahafatesana izany sisy nininona tao an-tsainao fa mijery ianao hoe iona amin'i Jesosy ahy zany dia inona avy ny nataoko dia inona avy ny endrasany adino daholo ny fahaiza-manaonao adino daholo le hoe raha tsy eo ianao tsy vita iny tsisy an'izay tsony adino dolidolo reny zavatra rehetrarehetra reny fa nitsarovana voalohany dia izao inona no nataonao rehefa lasa angetsika noentintsika miakatrany dia izao ny zavatra nataontsika teto ianao dia ny zavatra nataonao teto fa ny fiara mijanona ny trano mijanojanona daholo hoe volany amin'ny banky mijanona dika zany tsy hoe tsy ilainy zany fa tsy hany ny anorenantsika ny finoantsika fa ny anorenantsika ny finoantsika dia izao atraiza ny fitiavanao an'Andriamanitra rehefa tonga tia an'Andriamanitra ianao tsy mametsifetsy olona tsony rehefa tonga tia an'Andriamanitra ianao tsy mandainga tsony rehefa tonga tia an'Andriamanitra ianao tena mety ianao mety amin'ny zavatra rehetra ninina zavatra mitranga dia izao malahelo ny olona raha tsy eo ianao satria ianao le mpandamina rehefa nandalo an'izany fotoana izany tena hoe mafy ilay izy fa natorony Jesosy ny sekret dia ho afaka dia ho sitrana dia izao ndana tedafo izy izany fitiavana izany misy fotoana ngery hafa na ny devoly manampina masontsika tsy afantarantsika izay tokony ataontsika fa mieritreritra foantsika fa mety ny ataontsika tsy haiko ianao raha mahavita izany fadiana 3 andro 3 alina izany tsy haiko ianao raha mahavita izany 40 jours izany betsaka ny olona efa nandalo an'izany fa raha vao tsy manana fitiavana dia tsisy dika ny efa vakitsika teo inona ny zavatra tokony ataoko izany Jesosy ahoana ary ny ataoko natorony teo daholo reto zao jereo zao nataonao teto ianao zao dia jereo hitanao ohatrany mijery film reny aizantsika rehefa mangataka zay namezany ny fanamasina tsy hoe anaovanao démonstration
e miaraka amin'ny fanahy zao dia io fa mintsitsindritra be tsy zany ny ilanao amin'ny fanahy masina fa amin'ny fanahy masina anitsy ianao ey le nataonao maly amen le anao kilaingalainganao io iny fanahy masina mampatsiaro anao an'iny fa rehefa tsy miasa ao anatinao fanahy masina dia zao na mandainga ara dia lazainao fa tena amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy fa tena tsisy an'izany satria tsy niasa ny fanahy masina fa teny amintsika hoe androaka ilan'izany ampitomboy fikambananao amin'Andriamanitra raha mbola tsy tsapanao fa tena tian'Andriamanitra ianao rehefa nitodika nijery an'i Jesosy izy teo tena toriny amin'izay hoe inona ny atao hoe fitiavana ny fitiavana dia tsy ny fizaranao ny akanjonao rehetrarehetra ao an-trano za tsy miteny indray koa re aza mizara fa ndraindrayntsika mieritreritra hoe ianona i vadin'ny paster anjy le somary sahirakirana iny zao ireny efa mividanako costume iny vidanako kiraro tariananina iny za zao mihitsy mividy an'izay dia tike mbola atao anaty poketrako ato tsy zany ny atao haingo fitiavana zany fa ny fitiavana dia zao ianao malahelo ny hafa le olona nanao ratsy anao iny mihitsy alelovanao dia mivavaka ianao hoe Jesosy hovay iny dia ratoriny Jesosy dia iny ianao le tena le ohatrany hoe tsy manana safidy iny fa tena hoe zay tiany Jesosy ny tianao tsika ny indraindray mbola atsika ny safidy mbola tsy tena any Jesosy rehefa tena any Jesosy ianao rehefa ny afantaranao hoe za ve Jesosy tena nanolotra amin'ny foko anao dia zao rehefa le anao tsy afaka manao zay tianao intsony rehefa omen'olona zavatra anankiray ianao ohatra hoe nomen'olona cadeau téléphone ianao dia novainao ny kokiny dia hiteny ve le namany ianao fa manina novaina an'ity apetrako eletsy aloha iny telefona nomeko anao iny ngamba nozy izy ianao hoe atsipoko fahateny ity fa za koa ve ny ananina ity fa ngatsy efa nomena fa amin'ny fotoana namezanao zavatr'olona anankiray dia zao anao iny zay tianao anaovana anazy fa raha mbola ianao no misafidy an'izay tianao atao amin'ilay nomenao an'ilay olona mbola tsy nomenao iny zany be dia be ny olona ny diso lalana mieritreritra izy hoe efa namen'Andriamanitra fony kay mbola tsy any Jesosy satria mbola manao zay tiany ihany izy amin'ny fotoana rehetrarehetra dia zay tiany foana ny ataony voaka ny anina zao ony za tsy amin'izany satria tsy any Jesosy ny fona fa rehefa any Jesosy ny fonao io iny ianao le ohatra ny voalavokely le naniorany hey zay indray eny ary mety foana ianao no mijany ay tsy mandeha ay mety ay tsy mandeha ianao tsy nahazo tsy ampy le izy tsy ampizaraina fa tsy mitsotra ny ianao rano fa ny ndreky zy ay rano ny ana eny ary atao koa za misy izy azahoanao an'ilay izy hoe rovintsika vo ohatra izany amin'ny Jesosy Jesosy dia efa hoe ty tsy mety dia tsy mety ty minao fa nisy zavatra voarainao amen hitehaka isika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes encore en vie aujourd'hui. Nous allons donner gloire à Dieu. Élève ta main et sois reconnaissant envers Dieu. Merci Jésus pour le temps d'aujourd'hui. Merci pour chaque personne ici présente. Merci pour chaque vie que tu gardes. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Il y a quelque chose que Mam elle a oublié. C'était dans la maladie que Dieu l'a visité. Et Dieu, parce que toi, par exemple, quand tu aimes ton enfant et même si ton enfant fait... Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui fait une erreur ou qui commet une faute contre toi, tu n'arrives pas à avoir cette même attitude envers cette personne qu'avec ton enfant.
zay le tsy mety aminao tokony hitsinao satria reny maro ianao. Et voilà pourquoi tu dois corriger ce point-là, parce que tu es mère de beaucoup de gens. Za ry avana ny indray tenen'ny olona hoe zay tenen'izay mihitsy hoe misy favoazana. Za ny olona hoe misy favoazana. Des fois, il y a des gens qui disent que je suis fou. Satria na zay ao an-trano azy raha misy zavatra ataony vadika ohatra ka somary sorena amin'ny olona izy tena olona na fotoana tokoa nefa. Parce que, par exemple, dans notre foyer, il y a quelqu'un qui nous a irrités parce qu'il a vraiment fait quelque chose qui ne se fait pas. Et Mam, elle est très... Moi, je lui dis, lui, il a le droit de faire ça, mais toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Androany hariva manokana dia izara amintsika tenin'Andriamanitra anankiray. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment vous partager une parole de Dieu. Andriamanitra miasa à travers ny fonao. Dieu agit à travers ton cœur. Raisiny marque 5, 22 à 42. 42. Tena tonga dia vakitsika indray mandeha izy fa ao daholo miainga ny fampianarana androany. Marc 5. 22 à 42. Marc 5. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui en alla avec lui, et une grande foule le suivait. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, mais se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il dit, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Nareo ve tsy mahita zavatra anankiroa, zavatra anankiray itovizan'ireo vehivavy anankiroa, samy vehivavy na le zaza na le ramatoa sidra. Qui était morte là, la petite fille. Les deux sont des filles, des femmes. Ny anankiray faharoa samy problème tao anatin'ny 12 taona daholo le problème. De sang c'était à 12 ans que la petite fille elle était morte. Mba fantatrareo hoe fa nanomboka ny sidra io ramatoa tamin'ny fotoana nanomboka nahaterahany zay reo le zanany vavikely. C'est-à-dire que quand la petite fille est née, cette femme avait commencé à avoir cette perte de sang. Dia rehefa tapitra ny fotoana naharariny tao anatin'ny 12 taona dia maty koa le zaza vavikely. Et quand cette femme est guérie de cette perte de sang, la fille à 12 ans, elle est morte. Voalohany indrindra rehefa miresaka mahakasika momba ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra dia manambara zavatra anankiroa. Quand la parole de Dieu parle des femmes, elle parle souvent de deux choses. Voalohany miresaka izy mikasika na vahoaka roa samihafa. La parole de Dieu parle toujours de deux peuples différents. Dia na anankiray koa miresaka momba ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Ou la parole de Dieu parle de l'Église.
reo vehivavy anankiroa dia manana zavatra itovizana ny zanakavavy zay sy le vehivavy sidrana ny 12 taona sy maty tamin'ny 12 taona ny anankiray. Elles ont un point commun, cette femme à la perte de sang et cette petite fille qui est morte. Ato anaty baiboly zany a misy karazana vahoaka anankiroa eto asehon'ny ten'Andriamanitra ao anatin'io tantara io. C'est-à-dire qu'il y a deux types de peuples que Dieu veut nous révéler à travers cette histoire. Voalohany a Jairo mpanapaka ny synagoga solotena ny vahoaka Jiosy. Premièrement, Jairus, qui était le chef de la synagogue, Izy ny représenté ny vahoaka Jiosy. et il représente le peuple juif. Et cette femme à la perte de sang représente les 12 apôtres. Dia zao mipetraka le izy. Et voilà comment ça se passe. Jesosy nakany amin'ny Jairo midika tahaka ny Jesosy nirahana ho an'ny Israely. Donc Jésus qui était en chemin pour aller vers Jairus, c'était comme si c'était Jésus appelé et envoyé pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Imetsaka Jesosy ny teny hoe zao lazay ny ten'Andriamanitra hoe tsy nirahana afa-tsy amin'ny zanak'ondry very amin'ny zanak'Israely. Jésus plusieurs fois il a répété, Fa ho any amin'ny azy izy. c'est-à-dire que si Jésus était en chemin vers Jairus, c'est que il allait vers les siens. Izy zany aneo voninahiny ho an'ny Jiosy. C'est-à-dire que Jésus va révéler et veut révéler sa gloire pour les Juifs. Izy koa anangana amikery ny Jiosy. Et il veut aussi relever avec force les Juifs. Dia marina ny teny nambaran'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona toko voalohany 1:12 ka hatramin'ny 2:12 jerentsika. Jaona toko voalohany 1:12 ka hatramin'ny 2:12. Et dans Jean 1, le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair. Tiako fantatrao fa tsy tao anaty programan'i Jesosy le vehivavy narana nandritra ny 12 taona. C'est-à-dire que en fait, la femme à la perte de sang n'était pas dans le programme de Jésus. Fa le vehivavy io napiditra ny programany fisiny tao amin'ny programan'i Jesosy. Dans le programme de Jésus. Tsika mila manao ohatra n'io vehivavy io androany arivo. Il faut qu'on soit comme cette femme aujourd'hui. Azo atao no misisika pino atsika. On peut vraiment... Dans le monde naturel, c'est quelque chose d'illégal, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tena ilaina ny manobaka na teny regny sofinao aza lazain'Andriamanitra tsy ho anao le izy. Même une parole qui n'est pas destinée à toi, mais que tu penses que ça peut te faire du bien, ça peut changer ta vie, bah, tu peux la recevoir, cette parole. Ao Matteo toko farak 12 Baiboly miteny ny ten'Andriamanitra hoe ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny andro ny Jaona mpanobadisa dia rombahana ary ny mpandrombaka dia maka azy amikery. Ao aminao fotsiny ny etaeta dia azonao atao tsara ny mandray am-pinoana ny tenin'Andriamanitra izay tianao hitsangy eo amin'ny fiainanao. Quand la soif est en toi, tu peux bien sûr agir avec violence et prendre même les paroles qui ne t'appartiennent pas. Raisonnez Marc toko farak 12 vetivety Marc 11:24 inona lazainy Jesosy makasika momba an'izany. Marc 11:24 11:24 au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Cette femme à la perte de sang n'était pas du tout dans le programme de Jésus. Jésus n'a pas été envoyé pour libérer cette femme ce jour-là. Alors que cette femme a été même guérie avant même que cette petite fille soit ressuscitée. Et écoutez cette vérité. Il était en train de se dire, il y a une force qui est sortie de moi. Jésus, il était en chemin, c'était pas vraiment dans le cœur de Dieu de libérer cette femme, mais c'est cette femme Jésus a dit, qui m'a touché. Il y a une force qui est sortie de moi.
fa Jesosy nandeha dia naka le hery-teny am-pandehanana le ramatoa dia taitra Jesosy hoe misy zavatra mialy zany. C'est-à-dire que cette femme, elle n'a pas demandé la permission de Jésus si elle